Raha tiana ny hampandroso ny faritra tsirairay eto Madagasikara dia mila mijery lavitra ny mpitantana. Izany indrindra no nahatonga ilay tetikasa tetsy amin'ny IBIS Ankorondrano niarahana tamin'ny Alemanina izy ity, tamin'ny alalan'ny ilay GIZ moa no ahafantarantsika azy hatramin'izay. Ny kandò tetsy amin'ny hôtely IBIS Ankorondrano tamin'ny herinandro ity, ny komity mpitarika ireo tetikasa mpampandrosoana eo anivon'ny faritra ary tohanany ny fiara-miasa Alemanina GIZ. Ny mikasika ireo tetikasa ho totosaina atao anatin'ny 3 taona 17 hatramin'ny taona 20 no nodinihana teto. Anisany mahazo tombotsoa anatin'izany ny faritra Boeny. Io fiara-miasa moa efa nisy hatramin'ny ny faritra Boeny manokana. Fa tamin'ity taona ity moa misy programme vaovao manomboka 2017 ka hatramin'ny 2020 izay ahitana voly maromaro eo amin'ny fiarovana ny resaka tontolo iainana. Ny zava-baovao anatin'io moa le resaka fiarovana amin'ity resaka fiovaovana ny toetrandro na ny resaka changement climatique moa ny tena zava-dehibe ao anatin'ny zava-baovao, izany hoe ny projet rehetra atao anivon'ny faritra mahakasika ny fiarovana tontolo iainana tokony ahitana voly anankiray mahakasika nyity changement climatique na ny fiovaovana ny toetrandro ity. Izay zany zava-dehibe ao anatin'ity fivoriana ity dia eo ihany koa moa ny fijerevana ny zavatra tokony tohizana na ny fandrafetana an'ireny sirata efa misy moa ny faritra Boeny, ny PRD moa manomboka zao hiditra amin'ny fandrafetana ny PRD na plan régional de développement iarahana amin'ny GIZ ihany koa, sy ny fandrafetana ho an'ny commune sasatsasa ny schéma d'aménagement communaux amin'ny resaka aménagement territorial moa zay zavatra zay. Zay zany amin'ny ankapobeny ny zavatra nresahana tamin'ity fivoriana niarahana amin'ny page GIZ ity. Arak'izany dia omendanja ny fiovaovan'ny toetrandro ao anatin'ireo tetikasa fiarovana ny tontolo iainana iarahan'ny faritra miaraka amin'ny GIZ. Ankoatra ny solitena avy amin'ny faritra dia nandray anjara tao anatin'ity dinika teto amin'ny IBIS ity ihany koa ny avy amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny ministeran'ny angovo.